Mbola ampitomboana ho antsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fahalalana tsara avy amin'ny fanahy masina. Amen. Tsy ianao amin'ny fiavian'ny Tompo. Loha hevitra vaovao indray no omen'ny fiangonana antsika hibanjinana an' Jesosy Kristy amin'izao volana izao. Fa inona tokoa moa ry havana? Izany hoe fiavian'ny Tompo izany. Andeha ny Matthieu 4:20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30 no akantsika hafatra mahakasika izany. Ny Matthieu 4:20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Ny antsoina hoe fiavian'ny Tompo ry havana dia misy zavatra tsy afaka misaraka aminy. Tsy mandeha irery ny antsoina hoe fiavian'ny Tompo, fa tsy maintsy miaraka mandrakariva amin'ny fahafatesana. Tsy maintsy eo ihany koa ny antsoina hoe fitsanganana amin'ny maty, ary indrindra ny fiafaran'izao tontolo izao sy ny fitsarana farany. Ireo rehetra ireo dia mamaritra ny fiavian'ny Tompo, na ilay antsoina ihany koa amin'ny hoe eskatôlôzia. Andeha ry havana hafatra koroa no horaisintsika mahakasika izao perikôpa izao. Ho avy tokoa ny Tompo, tsaroa fa ho avy tokoa ny Tompo, ka ny hafatra ho antsika dia izao: aza mifikitra amin'izay zavatra mandalo. Aza mifikitra amin'izay zavatra mandalo. Ny andininy 7:20 amin'izao perikôpa izao no ahitantsika an'izany. Rehefa avy niresaka ny amin'ny andravanan'i Jerosalema Jesosy, dia nanomboka nanazava ny amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Laza Jesosy fa raha vao afaka amin'ny fahoriana amin'ireo andreo, dia ho tonga ny faran'izao tontolo izao. Mitanisa ny masoandro, ny volana, ny kintana, ny herin'ny lanitra Jesosy Kristy eto, mba hanambarany fanomeny ireo zavatra rehetra ireo, mba handamina ny fiainan'ny Zanak'olona, mba handamina ny fiainan'ny ety ambonin'izao tontolo izao. Ny fitansany azy eto ry havana dia manambara ny voninahitr'Andriamanitra. Indrisy anefa diso fanantenan'Andriamanitra. Diso fanantenan'Andriamanitra ry havana satria nahoana? Nomen'ny Zanak'olona ny zavatra nohariany ny fahefany. Nosoloan'ny Zanak'olona anyreny ny toeran'Andriamanitra. Koa izany no hanamafisan'i Jesosy Kristy eto, fa ny fahefany ireny zavatra rehetra ireny dia tsinotsinona mihoatra ny fahefany. Ny fahefany ny tena maharitra mandrakizay. Adin'ny olona ny mampahary an'Andriamanitra. To zary ilay zavatra nomen'Andriamanitra antsika mihitsy no namadia antsika azy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, ambaran'i Jesosy Kristy eto fa tsy maintsy hiraraka ireny, tsy maintsy ho levony ireny. Fa ny tena mafisiny dia izao: mandalo avokoa ny zavatra rehetra. Milaza eto Jesosy Kristy hoe raha vao afaka ny fahoriana, raha vao afaka ny fahoriana amin'izany andro izany, izany hoe midika izany fa hoe atsoatsy. Izany no andika ny dika teny fototra azy: atsoatsy, tsy ho ela intsony, mihafaingana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Aza mifikitra amin'ny zavatra mandalo, aza mifikitra amin'ny zavatra tsy azo enterana tahaka ireny, satria tamin'ny andro fahiny dia masoandro ny ivavahana, ny kintana ny nataon'ny olona ivavahana, ka masoandro natsoina hoe Andriamanitra ny fahavokarana. Tsy nisy nivavaka tamin'Andriamanitra intsony ny akamaroan'ny olona, vokatra izany. Fa ankehitriny ry havana dia mety tsy mivavaka amin'ny masoandro, ny kintana, ny volana isika, fa kosa misy ahy Andriamanitra mamatotra antsika, izay ataontsika solon'Andriamanitra. Ny tanora atao miondrika ao anatin'ny fahatsara an-tarehy mety ho levona. Ny ray aman-dreny miondrika ao anatin'ny vola sy ny voninahitra, miondrika ao anatin'ny arena, izay mety ho levona sy mety ho potika. Fa tsarovo ry havana fa ho avy ny Tompo. Ary amin'izany fiavian'ny Tompo izany dia tsy maintsy hifarana ny zavatra rehetra
ho avy izy tsaratsika miondrika ao anatin'inny isika amin'ny fanatrehan'ny tompo atsika. Tena mivavaka amin'ny tokoa ve sika samy fikitra amin'ny zavatra mandalo tsy azo enterana. Ry tanora, zava-poana ny atsaram-bika, fitaka ny atsarata rehefa zay matahotra an Jehova no sitraka Andriamanitra. Zany lazay ny oabolana toko faraika amin'ny telopolo ny andininy fahatelo amin'ny telopolo, andininy fahatelopolo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, aza avela ho salovan'ny Satana ny andraikitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Avelao izy anjaka, fandehantsika hifikitra marina amin'ilay Andriamanitra maritra mandrakizay sy azo intokisana. Ny hafatra faharoa dia izao, ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo ka tsy hanao amin'ny fifaliana izy. Ho avy ny tompo ka tsy hanao amin'ny fifaliana izy eo amin'ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny andininy faharaika amin'ny telopolo. Eo amin'ny tantara rehetra ety ambany masoandro ry havana dia zavatra koroa ihany ny tena manandanja sy ho tsarovana mandrakizay. Voalohany dia izao, ny fiavian'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany voalohany. Ny niavian'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany voalohany. Fa ny faharoa dia ny fiverenany indray rehefa tonga izany andron'ny tompo izany. Ho avy ny tompo. Falazain'izao soratra masina izao, fa amin'ny fiavian'i Kristy dia ho reraka noho ny fahatahorana amin'ny fon'ny Zanak'olona. Araka ny lioka toko faharaika amby roapolo ny andininy fahaenina amby roapolo dia manamafy izany indrindra. Tsy maintsy hanatro maso izany ny zanak'olombelona rehetra, na ny mino azy na ny tsy mino azy. Fa ho an'ny tsy mino azy dia ranomaso no hitsenan'ny tompo, alahelo fahadisom-panantenana, fahadisom-kevitra lalina. Satria nifikitra tamin'ilay Andriamanitra tsy izy, to tsy finoana, to tsy heriny tena nifikirany, fa zavatra mandalo ihany. Betsaka no diso fanantenana ary ambarany 𝗧𝗀𝗵𝘃𝗶 zany, fa hitseny azo amin'ny ranomaso zao tontolo izao. Hiariary amin'izany andro izany ry havana manompo an'Andriamanitra tokoa sy ny tsy manompo azy. Ary ho azo porofona mivantana amin'ny 𝗧𝗀𝗵𝘃𝗶 ry havana, fa tena misy ny faran'izao fiainana izao. Ary ho avy izany fotoana izany. Isy nitomany. Nevitra hoe mitomany eto ry havana, raha amin'ireo dika teny maro samihafa, dia hoe mikaboka ny nono amin'ny alahelo. Mikaboka ny nono amin'ny alahelo rehefa tonga ny tompo. Zany hoe ilay zavatra nangalantsika fahafinaretana, nitsetsefantsika ilay fahafinaretana nofoka nahatonga antsika nanonta, dia anometsiny ireny isika. Anometsiny ireny izao tontolo izao satria tona mitaka azy. Isika ihany koa ry havana, mba tsy hahatonga antsika ao anatin'ny enina lalina, dia ndehantsika hanompo an'Andriamanitra. Fa etsekilan'izany dia izao, misy no hitsenan'i Jesosy Kristy amin'ny voninahitra, ahitan'i Jesosy Kristy amin'ny famirapiratana, feno hafaliana satria tonga ny tompo ilay fanapahana tenany. Ary zany no hanafarana ny fiangonana eto ry havana. Raha samy hitsena ny tompo ihany dia tsenao amin'ny fifaliana izy, fa aza tsenaina amin'ny ranomaso. Ka ahoana moa zany fiangonana mitsena ny tompo amin'ny fifaliana izany? Dia tsy miondrika amin'ny arena, tsy miondrika amin'ny vola, tsy miondrika amin'ny voninahitra, tsy miondrika amin'ny antsara tarehy sy ny atsaram-bika, tsy miondrika amin'Andriamanitra hafa ankoatran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana. Iza n'Andriamanitra iondrehanao raha tena Jesosy Kristy dia ianao ilay hitsena azy amin'ny fifaliana. Ambarana eto fa ho tapitra amin'ny fahoriana. Rehefa tapitra izany fahoriana izany, zany hoe ho tapitra ny fahoriana iainan'ny kristianina, ho tapitra ny fijaliana iainany izay mino azy, ho tapitra ny fiaretany eo amin'ireo mpiara-monina mampitondra fahoriana azy. Tsy maintsy ho tapitra izany ry fiangonana malala. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny olona hivonina hitsenan'ny Kristy dia tsy mifikitra amin'ny zavatra mandalo. Ny olona vonina hitsenan'ny Kristy amin'ny fiaviana, amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, dia olona manao ny sitrapony ka hitsena azy amin'ny fifaliana. Tsaroa fa rehefa tonga ny tompo
dia tsy tompo mpanasitrana ilay dokotera intsony no avy, fa tompo mpitsara mihitsy no avy amin'io andro, ka tsy misy tsony fotoana hahafahantsika mibebaka, tsy misy tsony fotoana hahafahantsika mifona. Ka ndeha tsika hanapa-kevitra amin'ity andro anio ity hanao ny sitrapony. Raha misy zavatra mamatopatotra atsika tsy ahafahantsika manompo azy andeha, hoe sorontsika ireny fa izao ny fotoana tsara indrindra sy mety, ary mariky ny fitiavan'Andriamanitra mbola hanomezana antsika izao fotoana izao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny amezana ny hafatra dia izao: ho avy ny tompo, ary teny ho avy izy, ary efa akaiky izany fotoana izany, efa atsoatsy. Andehantsika fiangonana tsy hanana n'ilay toetra manao hoe kristianina hita dia tsy hita, fa sao amin'ny fotoana tsy mahita atsika ny tonga ny tompo. Ary ambarany any amin'ny Tesalonianina voalohany 4:5-7. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra aminy no akariny indray, ka mbola mitoetra, izany hoe tsy mino fotsiny fa tena maharitra amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy no ho tratrany eo am-panatanterahana ny sitrapony sy ny fiaviany. Amen.